Ya zava-dehibe tokoa moa no ny andro androany izay ankavantsika amin'ny fomba ofisialy ny fitokanana anty ny amity satria sady situna ny mpizahatany na ito toerana io na ny avy any ivelany ihany koa. Efa fantatrareo angambany fa efa tsy dingana goavana ny nataontsika teo amin'ny ampizotra ampitohy any Dubai sy Antananarivo. Zany dia hitondra mpizahatany maro be satria isaky ny sidina ray dia 300 1200 isaky herinandro zany zany ho avy Madagasikara. Eto amin'izany fa efa ny amin'ny 4900 na mety mihoatra any ny mpizahatany any amin'ny 4000 latsaka any hitonga eto Madagasikara. Dian'izay tsy maintsy ampifandraisitsika reo mpizahatany reo hiparitaka manerana any Madagasikara. Zay ny antony hoe mahatsara sy lehibe sy goavana ny tia foto-davitra azy ity satria na ireo sambo lehibe mitondra mpizahatany azy dia tsy maintsy hitsidika an'izany miami zany. Ny malagasy rehetrarehetra tsy maintsy hitsidika an'ity miami ity ka dia ny fanirina angamba raha hanapaka an'izao ruban zao aloha tsika dia mba hitondra fampandrosoana ho an'ny malagasy iray manontolo fa indrindra ny vahoaka eto Toamasina, ny mpanao asa tanana, ireo mpisehatra amin'ny lafiny maro isan-karazany, ireo trano fisakafoanana sy ireo toerana maro izay hita anatin'ny dia hitondra fampandrosoana eto amin'ity miami ity. Ka raha misy ny fanirina apetraka dia nisy anarana nataontsika amin'ilay hoe miami dia hoe mirahina ary mifankatia. Fanirina apetraka dia hoe irahina ny vahoaka malagasy rehetrarehetra, hifankatia ny vahoaka malagasy rehetrarehetra dia tsy maintsy mandroso Madagasikara. Ya, ny fitokanana zao fototrasa lehibe eto Toamasina zao moa dia voamarika ato anatin'ny takelaka izay misy soratra amin'ny ranombolamena. Zany hoe tsy afaka kosehana ary tsy afaka hofafana. Ka mivaky toy izao izany soratra izany: Republikan'ny Madagasikara, fitiavana, tanindrazana, fandrosoana. Republikan'ny Madagasikara, fitiavana, tanindrazana, fandrosoana. Miami Toamasina, miami mirahina ary mifankatia. Notokanana Andriamatoa Andry Rajoelina, filohan'ny Republikan'ny Madagasikara. Notron'ny Andriamatoa Andriamanohisoa Gérard, sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Toamasina, 5 Jona 2024. Asitsika teraka mampibea manamarika an'izany fitokanana izany.
Vas-y. Farina tanteraka avy amponay no isaoranay anao amin'izay rehetra izay dia ity mofomamy ity izay misy ny soratra mirahina sy mirahina ary mifankatia toamasina ohatra ny ilay nasainao ataonay dia ny mirahina sy mifankatia ahafahantsika mampandrosa ny Madagasikara dia ho atolotra anay anao andro matoa ity mofomamy ity. Misy an'ireto ankizy reto olona reto natao échantillon zany fampiasa azy dia araka ny fandrinana rehefa surprise ohatra zao toerana fomba fampiasa azy misy vaty kely anankiroa miaraka amin'ny ankizy tsangatsangana dia manao simulation tsika mivoaka tamin'izao dia eto aloha eto izy barrage moa fiteny azy zany mba ahafahana miala etaeta dia araky ny tsatsika ny fototra fisasa moa dia nataontsika anaraka amin'ny vatatsiklone tsy nampiasa vitsika fa hazo afaka mipetraka daholo ny olona raha afaka mipetraka mety atsika barrage dia afaka mailay etaeta eo original misy ray aman-dreny ato marina fa okorety dia efa teo daholy no lajarentsika fa tsy ambolena vaovaotsy izy amin'ny mpizatany no rivo nalatsika dia itsitsika fototra fisasa anankiray toerana fanaovana sport terrain mixte ny fijerintsika azy zao tsika mandalo amin'ilay esplanade vague aloha fanaovana balady satria misy toerana za tena mahafinaritra dia ty concept aty na ny but dia niranaka ny rehefa tofino no sy ny couleur nanaovantsika azy dia misy ohatra zao fampiasa azy zany andavanandro dia hoasehotsika androany dia andrainao ndre matofilo reto amin'ny ligue atsinana ny basketball sy ny avy ao amin'ny commune urbaine ny Thomasina sy ny tano volleyball zay rivotsika asina romasitra kely zany masitra kely misy petrahana ty raha ohatra ka hipetraky tsika
Marina Victor an'ity dia afaka ilalaovana amin'ny alina satria fanasiana projecteur izay ahafahana manazava azy. Azontsika tokoa ny mandray an'ireo tanora ankizy majinika manao vitsilia na rencontre sportive dia afaka asaina amina toerana izao. Ny fangatana andriamatoa filoha dia hoe solon'ilay terrain eo amin'ny gymnase dia efa ataontsika ery amin'ny beach game sy terrain de foot efa ao anatin'ny plan ilay izy mba ahafahana mandray ny tanora izay tsy manao foot. Where on? Okay. Amin'ny orkotra izy ity ny fangatana andriamatoa filoha hatramin'izay avyatsy fidirana avyatsy misy fidirana hatramin'ny avadika asokatana loatra. Ny zavatra hitantsika dia andriamatoa filoha manolotra azy dia ilay fanatanjahantena kalamanjana izay tana professionnel dia makasiraka io tena anisan'ny tena azo amintsika medaly betsaka manoana anao fon'izay tena mahafinaritra zany dia entsika zany misy lafiny roa ny ato amin'ny akavanantsika ny ao an'ny publika izay ho zarina na ho an'izany tanora amin'izany orkoty zany na alina na toandro dia mba ahafahana mikojakoja ny toerana dia naka professionnel isika marina fa reo fitaovanareo dia vita malagasy avokoa ny hitanareo ambony eo fa tsisy nafarantsika dia ny atao kavia no ahafahan'ilay professionnel manao club mampidibola satria ireo
ataonay hoe elève manko misy foana fanatanjahantena dia mba fiakaranay tanora zanynay zany tena karazany hoe fanampiana amina resaka matériel aloha zao no tena hoe base dia le toerana ihany matériel anaovan'ny izy fanatanjahantena zany kita dia toerana ihany koa zany a toerana zany dia tena anaovana an'le compétition oui Amanna raha tsy atao misy RGS mety 16 mety io amphithéâtre io tena tsara be mety aminao zany ny atao sy misofanatoana koa fa ampiavina aminao manao voatifety mampiseho zany misy le aloha misy fanampiana manokana menao mety hoazy c'est tout ça. Troisième classe mondiale tena vavana be ny zany. Quatre pays ny adversaire. Atao le apina. Atao le watsina rapidement. merci beaucoup Hitantsika amin'izao fa malalaka be dia afaka misitraka tsara ny izy ny rehetrarehetra. Di favor la regalas, ¿viene? Apa saya? Ya.
dia tonga eto amin'ilay toerana malalaka antsika hitana ny soratra miami fahatsiarovana ho antsika rehetra zay mandako eto a dia afaka maka sary eto asa asina fahatsiarovana le matofilora mba miaraka kely amin'ny membre gouvernement sy ny député zay eo monsieur le maire député sy membre gouvernement mba Alatsika dia mitsitsika zavatra vaovao anankiray dia ny skatepark sy ny BMX zay toerana ho an'ny tanora koa satria matetika ny olona misavika tomobile ny ataon'ny tanora dia anaovantsika toerana ohatr'izao izy efa ity ny lehibe indrindra eto Madagasikara satria ho anatin'ny telonjato sy arivo metatra toradroa no nananjariana azy eto Amoron-Dranomasina ary manana ny niveau professionnel. Ny manoloana antsika ato dia efa association professionnelle metsika fiterana izy ireo amizao no mandray ny tanora sy manao ny encadrement dia avy président meko teny anao mazava fofoy dia manao démonstration miaraka amin'ny président. Eny a andriamatompo filoha miarahaba tompoko miarahabanao monsieur le ministre andriamato gouverneur sy ireo manam-pahefana tsy ankanavaka eto toerana voalohany indrindra dia izahay no ato amin'ny skatepark Miami samo président ny Tamaga Extrême tsy nametranareo fitokisana hitantana an'ity toerana ity. Ny skatepark eto Tamatave Miami manana refy 1700 mètres carrés zay hoe anisany ngeza izy raha eto amin'ny faritry Madagasikara dia voalohany mankasitraka lehibeany andriamatompo filoha satria efa ela no nangetahetahany anana skatepark nefa tsy nangataka izay fa eritreritranao mihitsy no nanamboatra an'ilay izy dia tena amin'ny fo feno fitiavana nisaoranay anao andriamatompo filoha dia manarak'izay misaotra ihany koa raha eo andriamatompo ben'ny tanàna zay manosika anay hatrany satria patron ko izy za communication ao aminy nanomboka nanaovana fototra n'ity toerana ity dia nanosika hatrany izy misaotra makasitraka dia ny skatepark moa mazaka discipline rehetrarehetra ao ny BMX ao ny skate ny roller trottinette afaka milalao amin'izy rehetrarehetra eo zany hoe manara-penitra araka ny fomba ilazantsika azy ny skatepark eto Miami dia zay ngamba ny afatra avy aty aminay fa dia mankasitraka andriamatompo filoha dia miarahaba ihany koa madame Irma zay députénay eto teto nisy fotoana reo nitsidika teto dia efa niteny zay hoe zay députénay zao ary ho députénay amin'ny fotoana tsy ela dia miarahaba fa io ianao tonga eo misaotra tompoko. Zavatra ny skatepark ohatranytony dia ilaina toerana ohatran'izao satria tsy afaka ataon'ny tanora mihitsy tsy ohatrany hoe manao basket ohatra dia afaka manao panneau tsotsotra fa ny skatepark tsy manana ny fahafahana ary tsy possible mihitsy no hoe anaovan'ny mpanantalenta sy mpankafy ny skatepark toerana ohatran'izao. Ty zany no skatepark voalohany eto Madagasikara ary mino fa hitombo ny fahaizan'ireo ankizy hipotra ny talenta satria ilaina talenta sy fahaiza-manao no manao an'io skatepark io dia zay hoe teto aminareo nanaovana an'izay voalohany any Fenerive ihany koa be dia be ihany koa no tena mahay an'io any fa dia ho anaovantsika koa ny Fenerive ho anaovantsika ihany koa any avaratra fa dia ty moa zany ny lehibe indrindra eto any ivelany misy zavatra ohatran'izao zay le nataontsika hoe mila manana viny manampy ny tanora mifanometanana ny tanora dia aloha jerevanay ny fahaizanareo fa zava-dehibe no nanaovana
nanorenana zao skatepark zao fa dia mahaizy nareo mikojakoja mila maka anareo fepetra rehetrarehetra zany hoe tsy tokony avelanareo isy lalao eto raha tsy manana ny protection satria raha sanatria milatsaka tapika mety ho sahirana raha isy loza mety hitranga fantatro fa mahitsika efa ao anatin'izany tsy lozany foana izay mety hoe slifatra na blisatra na minjera dia tokony manana protection daholo zany ny olona rehetrarehetra fa dia mirary soanareo iroborobo ohatranany ny fanaovana ny skate sy ny bicycleta fanaovana démonstration ohatran'izao eto aminareo fa dia eto sika rehetrarehetra hijery ny fahaizany reto tanora reto fa dia aosio tehaka mafy be mihitsy ho atsika rehetrarehetra ho mafy zao fitikana an'izao